Ny faraiky amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny faraiky amby telopolo ny volana janoary no anatanterahana izay fivoriana atampony filoham-pirenena sy ny gouvernemanta izay eny anivon'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina. Raha ny fantatra dia isany nandefa soloteny hiatrika izany ihany koa ny avy eo anivon'ny Ankolafy Ravalomanana. Mbola hoentiny vola ravoavy eo amin'ny sariny Tsirakota-Arsantrano ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Manamafy ny tokony ampiarana ny teboka izay mbola tsy tanteraka ao anatin'ny sorodalana ny Ankolafy Ravalomanana. Ao anatin'izany ny famoahana ny gadra politika, fanokafana ireo haino amanjerina kantona ary ny fampidiana ny sesitany politika. Ao anatin'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Antony izay nambarana Andriamatoa Girivo Randrenarsoa nisy ny délégation avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana niatrika amin'ny fivoriana tampony vondrona afrikanina ny Addis Abeba. Fandehanana makany Addis Abeba fotsiny ny fanosana ny asa rehetra natao hatramin'izay. Ary ny africaine zany efa nanome valiteo hoe nasorona ny sasa Madagasikara nakany zay délégation nakany tsy nandeha hoe harohitra zay akory fa iteny fotsiny ao anatin'izay fanarana asa zay dia mila jerevana akaiky ihany ireo fanarana tao anatin'ny tondrosotra. Mety matesitra ny olona ihany hoe izay foana mbola resahana fa izay ny disadisany dia izay disadisa izay tsy maintsy vahana ao anatin'ity 4e république zany. Izay ny antony dia tsy Addis Abeba angamba no tokony han'ny vary ny mafapo fa ny any Addis Abeba fianakavian'ny iraisam-pirenena dia afaka manohy fotsiny ny asa izay natao toy ny teo aloha fa ny vary no tsy maintsy atao samy malagasy eto. Izany hoe ny olona izay mitantana antsika tao zao ilay dia matoera Jonathan Mamperna zany no andrasana anatanteraka amin'izay ny kabary natao. Marobe zavatra tiany atao anatin'ny kabary dia anjara manatanteraka izay fa nanao didy anankiray tonga teny Mahamasina sy teny Avoloa ny CT sy ny CST avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana tonga teny ny membre en gouvernement avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Fa dingana natao zany zay dia miandry zay hoe ny dingana ho ataony zareo ho dinitsita dia sa izy dingana atao marina. Ny faharoa zavatra angatany dia tsotra fotsiny. Raha tiantsika hoe tena hiara-iasa tsara ny samy malagasy dia ny tokony atao voalohany dia avoaka ny gadra politika. Averikevika fa tamin'ny taona 2010 ny ampitsony ihany fito ambin'ny folo volana Marsa dia efa namoaka an'izany ny mpanangam-panjakana. Ezaka lehibe zay amin'ny famoahana gadra politika amin'ny olombelona ny olombelona. Ny faharoa dia ny fahafahan'ny daholobe mandefa indray le télévision sy radio izay nakatony indray satria nakatona tsy tao anatin'ny lalana. Ary ny dingana fahatelo farany izay ekeko dia ekeko tokoa fa tsy hoe azo fitaina zao dia zao dia ny fampodiana matesitany rehetra ary indrindra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ho anay ilay izy dia tokony tanterahana satria efa mazava efa nalaza izy fa tsy kitika politika mihitsy ary tsy hanengelona. Tsy Andriamatoa Ravalomanana na ny Ankolafy Ravalomanana no hanonga-mpanjakana. Hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena vaovao sa ho mpanohitra amin'ny fitondrana misy ny Ankolafy Ravalomanana. Mahasarotra be manapa-kevitra satria mbola miandry mivary ny mpifidianana sy ny mbavam-bahoaka isika. Dia fifidianana sy ny mbavam-bahoaka raha tsy diso atao amin'ny 7 février izy io na mety mivoaka. Dia io no ahitantsika hoe aiza marina ny isa azon'ny tsirairay avy. Io zany no ahafantarana hoe ohatrany ahoana ny herin'ilay vondrona parlementaire anankiray. Tiako tenena amin'ilay vondrona parlementaire tsy ilay antoko na ilay plateforme ohatra hoe Ankolafy fa hoe misy antoko maromaro hoe mikambana dia navita vondrona parlementaire dia eo maro anisa anatin'ny antenimieram-pirenena io. Arak'izany dia aorian'ny famoahan'ny CES ny voka-pifidianana ho solombavam-bahoaka izay vao ilazan'ny tena toerany na ho mpanohitra na tsy ny Ankolafy Ravalomanana.